Falmerabantsika rehetra izay manaraka ity oronan-tsary iray ity indray ny tenako ho anao izay maniry ny hoe hitombo amin'ny fahaizana ny teny anglisy izay amin'ity taona ity dia ireto misy torohevitra natao ho anao manokana izany. Ny zavatra mila fantatrao voalohany dia mila ianao milomano anatin'izany hoe tontolo ny teny anglisy izany isan'andro ataonao fiainana mihitsy izany ahafahan'ilay izy mipetraka tsara ao anatinao izany. Izany hoe farafahakeliny ianao manana 5-10 minitra eo isan'andro ahafahanao mampiatra sy mikotrana izay hoe fianarana ny teny anglisy izay. Torohevitra manaraka dia izao ovaina amin'ny teny anglisy daholo ny langue amin'izay izany hoe ny teny ao anatin'ny appareil izay fampiasanao isan'andro, ohatra hoe ny finday anao, ny ordinateur, ny tablette sy izay appareil rehetra hitanao hoe ampiasainao isan'andro dia ovao amin'ny teny anglisy ny teny ao anatin'izay appareil izay zany ahafahanao hoe isan'andro zany ianao dia mahita foana ilay teny anglisy. Ankoatran'izay dia ovao ihany koa ny rehefa ohatra ianao ka le connecte amin'ny Facebook ireny na ihany koa ny YouTube sy ny sisa dia ovao amin'ny teny anglisy ihany koa ny teny ao anatin'ireny ahafahanao zany ho sisa hoe milomano ao anatin'izay teny anglisy izay. Manaraka dia ny momba ny listening, izany hoe ny fihainoana. Tadio fa ny zazakely anankiray tsy tonga dia nahay ny resaka fa ny haino foana aloha izy. Izany hoe raha te ahay teny ianao dia ny fihainoana aloha mandeha voalohany dia iny zavatra hainao iny avy eo no ahafahanao miteny, ahafahanao mamerina zany, mamerina ilay zavatra haininao zany ianao. Izany hoe tsy tonga dia mahay miteny ny olona anankiray fa miainga tamin'ny hoe listening aloha. Izany hoe tsy tokony ataonao ambanin-javatra mihitsy izay fanaovana listening izay ahafahanao zany mivoatra voalohany aloha ahafahanao mahazo vocabulaire vaovao. Izany hoe rehefa mihaino ianao dia misy vocabulaire azonao anatin'ny fihainoana iny, misy zava-baovao azonao iny dia iny avy eo no averinao rehefa miresaka ianao. Manaraka ny listening ihany koa dia fomba iray ahafahan'ny sofinao mizatra, mihaino sy mamantatra zany ny teny anglisy. Ary manaraka mahatonga anao mianatra fomba fanonana, izany hoe resaka prononciation indray izay ahafahanao mahita ny fihetsiky ny vavan'ny tompon-tena rehefa miresaka sy izay fihetsika rehetra tokony hitanao zany. Rehefa manao listening dia be dia be ny zavatra afaka hainoanao, ohatra hoe ny hira amin'ny teny anglisy, na sary mihetsika, na video fohifohy, ohatra hoe video momba ny fifampiresahana amin'ny teny anglisy, na afaka mijery ihany koa ianao ohatra hoe film mihitsy fa nefa mila izay mifanaraka amin'ny sokajy misy anao, izany hoe ny niveau anao. Manaraka ny resaka speaking, izany hoe ny fitenenana. Tadio fa raha ohatra ka mikotrana mihaino be ianao kanefa tsy miresaka mihitsy, tsy miteny mihitsy dia tsy hahay teny izany ianao satria ny sofinao fotsiny mizatra fa ny lelanao tsy folaka ao anatin'izay rehetra izay. Izay mahatonga an'ilay hoe rehefa mifampiresaka amin'olona amin'ny teny anglisy ianao dia azonao daholo ny zavatra resahan'ilay olona satria manina ampikotrana listening tsara ianao. Fa rehefa amin'ny fotoana ianao te hamaly dia tsy hitanao izay valiana satria tsy nikotrana ny resaka ianao, tsy nikotrana tamin'ny resaka speaking ianao. Izany hoe ao aoriana listening dia mila mikotrana ihany koa ianao speaking.